sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina. Sara moa, soasoa samagnahy. Soasay. Faly miarabanao indray izay mpankafy Kristy ato anatin'izao fandaharana baiboly sy kolontsaina izao. Toa hitanay ery ianao efa liana dia liana anaraka ny fandaharantsika. Misaotra e! Asa raha tsaronao ny loha hevitra tamin'ny heriny, izay tsinona tsy akory fa momba ny lasa, ny marimarina kokoa nga hoe ny lasa ratsiko, izay lohatenin'ny tantarantsika raha teo. Iza moa no afaka isoratena tao voatango fa tsara avokoa ny lasany rehetra. Hoy indrindra ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, araka ny Romanina 3:10. Ny lasa ratsiko arosinay ho anao anio ary ny fizarana faharoa. toy ny mahazatra antsika mbo dia aorian'ny tantara dia andray lesona isika. na dia efa dodina azy nareo mandra-pahatava voron'ny mpianakavy dia andeha mpandrotsika Debora amin'ity hiri ity manao hoe ninina hitranga Jesosy. Mieno finaritra aby eo.
Mahafaly ny mpankafian'i Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny lasa ratsiko. Ny lasa ratsiko. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Tojora-pisandrantana no lahatra. Ny rina lalao Estera no Saoly. Tsinjo mampionina no tendry. Ialalan'i Kristy no reniny lahatra sy tendry. Valirira Zanajatovy no Meva. Fitiavana ravaky ny hena no Silvia. Miria Malalany avy no reniny Meva. Fitiavana Rasolo Arjao no Zaki. Arahantsika an'io ny fizarana faharoa. Dray, to imefy ty atao tranonay ity. Meva olo tiako taloha. Andriamanitra, aza hitako ka hipongatra eto ny lasa ratsiko. Maty aho marina. Izay vao tena loza. Mifankafantatry nareo ry tendry a. Izy aloha no Meva namako e. Izy kosa ry Meva no tendry zandry ny vadiko, dia izy no Silvia vadiny a. Ay, fa ny mahafantatra anao izany e. Meva moa izy teo. Fa itendry a, tolozanao mitanaka fotsiny fa ahoana. Misy olana nga? Aleo fa izany ho anazava azy e. Tsisy olana ka. Mipetrahanao ry Meva fa aleo izany ho anazava. Fa ino ty mampifandrombaka nareo sy Meva ty e? Ay, mifankalala zany nareo? Eny re, namako taloha izy raha tsy fantatrareo e. Zany hoe olo tiako taloha, izay ny tena marina e. Fony mbola nihena tao anatin'ny ditra. Ay ve nisy an'izany dia tsy nambaranao ahy e. Ary ndrindra Saoly, tena nanoro-bato mafana azy andry raha azoko tsara. Ay tendry, nihena tao anatin'ny ditra fa za tsy nafantatra. Tsy velively a. Za mihitsy aza no anisany tsy nakasitraka ny fiarahanareo foninareo vao niaraka kely. Ary vavolombelona izany lahatra vadiko e. Kanefa tsy fantatro na noho ny fahitany Andry tato an-trano no nahatonga azy hoe niova na nisy fanamasina ny latsaka tao anatiny, fa dia tena niova tokoa aloha izy e. Tsy pody alina tsony, tsy mamilava, ary tena olom-baovao tokoa raha ny fahitako azy amin'izao fotoana izao. Ahatr'izay mifadianareo izay, ka inona moa no tokony ho fadisoko amin'izany ondriry Silvia? Mifona aminao za Silvia. Lasa ratsiko taloha re izany e. Tsy tiako ho tantaraina aminao tsony. Efa navaliko tamin'ny mantsikinandro mipongatra indray izy ity. Azalozanareo mifanditra eo aloha fa avy aloha mba hiteny kely e. Tena niova tokoa ianao ry tendry a. Tsy ilay tendry bandy maditra be taloha tsony fa tena efa tendry vaovao mihitsy e. Mbola misy zavatra ratsy nambaranao tamin'ireo olo ireo nefa e. Ka aloha tonga dia avoaka eto daholo mba tsy hisy kinafinafina tsony e. Fa zavatra fahiny izany ry Meva? Eny tokoa aky, fa mbola misy inona? Avy tela zao ky fa za mampitaintaina. Zao e, marina tokoa fa nifankateza sy tendry taloha. Nisisika mafy mihitsy aho mba hivadinay fa tsy nety tamin'izany. Tao anatin'izay nefa dia be voka ary notereny ho alako izazy io fa tsy nety aho e. Meva, dia sanatria ve ka hitendry no aza tapahindry aloha ny teniko e. Tsy mety hatramin'ny farany aho. Ary ny lany vaniny teo dia nisarahany. Onjoonjoko za samy rery teny ny fiainako. Eny,
nareo ray aman-dreny kosa tsy mahafantatra hatramin'izao. Teraka soma tsara ary dia io zazakely io 10 volana izy izao. Zanaka Estendry io. Maninona tsara hoe? Hoe marina. Hoe Sylvia, torany Sylvia, ampio ary zareo aloha. Sylvia, eo alokisehana ny tanany. Tena torana avy hatrany. Sylvia, fa maninona ndre? Io eny fa efa manomboka matsiaro tena izy. Sylvia? Fa maninona zany? Aza mbola miresaka aloha e. Ao, tiandralo sotroy. Miangavy anao ary meva, tena tahin'Andriamanitra ianao. Efa fantatrao za fa efa manambady aoka re mba tsy hanakorotana ny tokantranonay intsony. Efa tranjara ngena antsika matoa tsy tanteraka. Fa ny fiainako ny sombainao zany ahoana? Vitavita amin'izao fotsiny. Meva, fa tena marina daholo ve aloha izany zavatra lazaindry teo zany? Eny Ankiry Saoly tendry ilay ranjanako ny tantarako andrifontsika ny ana voalohany. Tena mifona aminareo re Saoly sy Sylvia. Tena tsy fantatro mihitsy ny fisiany io zaza io e. Neveriko fa efa noesoriny. Izay raha teo tsy noana intsony taty aoriana. Koa raha tsy vehivavy adala aminao koterenao any alazaza dia anao koa. Ianao no efa lehilahy tsisy fotony. Mahalaina ny andray andraikitra dia izany dia tavinao ananao foana. Akaloha izay fa tena kepoka fotsiny ahy. Tena tsy naposiko. Tena ahoana izany ry tendry ny nafeninao taminay efa fantatro ny ditranao taloha tendry. Fa farafaratsa mba nolazainao tamiko hoe nisy an'izao zavatra izao. Mifona tena tsy fantatro neo ahy e. Mifona tena mifona aminareo aho. Andray ry tendry. Fa lozinina re tena ataonao tsy manaiky an'izao kosa aloha Aivenao ka efa niteraka tamiko dia tsy mba niteny tamiko akory. Sylvia, mifona kisa. Enao tsy mila anao tsony mpamitaka, mpandositra didy, malana ny andray andraikitra. Izany kay ny lehilahy ny akeko ho faty. Tsy nanenenako ny nandehanako taty kay. Hitako ihany ny ray ny zanako. Ka izao satria ianao efa mba manana ny fiainanao milamina tsara dia io indray zazakely dia izao. Fa izaho koa mba hitady izay mahasoa ahy Andray ry meva. Somba tsy mety izao ataondry izao ho arindry eto ve zany ty zazy ty? Efa io indray ny taiza sy amita adidy sy asy vitany. Eto any ny zanakao tovovavy fa tsy mahafantatra an'izany ary io eto any koa izay tendrinao amin'ny fa tsy mila ny otsony Nitony alondry Sylvia. Aza eto pobe tahaka izao tsy mety an'izao kisa. Sylvia, mifona aminao ahy tena mba mifona moa tsy nafantatra neo aza marina fa nanana ny lasa ratsy koa. Fa efa niova zao efa tendry vaovao ty manoloana anao ty. Fa tsy le tendry taloha naditra be zany tsony. Efa tendry vaovao ty manoloana anao ty Ataovy izay ataonareo fa lasa io ilay zazakely io velomo. Meva andraso aloha marina fa namako bendry kanefa tsy mety izao ataondry izao Ientony aloha izazy io fa rehefa milamina miresaka tsara tsika sindry. Tsiry Saoly nalazaindry fa ratsy ana za tsy maninona. Hitandry tsara ny fahoriako. Ny rainy izany mitady hiadana fotsiny aty ambadika aty dia za dia tafindry jaly tsy mba ho tafarina. Tsisy anesy izany mba andeha hitady izay mampiadana koa Ka inona ary ny tiandry ataoko amindry Ientony aloha io izazy io fa izy mivady ary reto mbola samy tsy milamina mikorotana be. Tsy raharahako ankizy tsy filaminany any
atalaniny azy dia avelao izy isaka ny vokany eo. Dia mahafaly andry ve izany ny fisarahandry zareo amin'izao ataondry izao? Izay ataona ny asaraka izy na tsy saraka e. Ary aleo izany andeha amin'izay fa ela loatra e. Meva hoa miverena alondry e. Lasa ihany izy marina. Dia zay mamasilahatra amin'ny vaovao teo ah. Andray, tena mba tsy napoziko indray izany a. Fa tena hoana loatra ary tendry a. Zorany ny tengo sy tamin'ireny hoe ndre tsara tsy nisy ny tahaka izao. Mifona aho ahy ary mba aza latsaina sy tambarana tsony e. Tsy napoziko ane. Za ve nalala hoe hipongatra indray ny lasa ratsy tany aloha tany. Mangatantalana aminareo ary izy menaka fandeha. Sylvia, fandeha ho aiza ianao anaka? Tokoa. Dia ho izy moa reto eto ambireto e. Andeha isaraka amin'ny tendry ah. Tsy vitako ny ara-iaina aminy amin'izao zavatra nataony izao. Sylvia, fa ino dia ataondry e. Tsy mety izao. Fandaminana izao no tedavina. Adiny sahady nga mivoadina atao teny ambony alitara hoe hijanona aminao irery ihany na inona na inona. Ka mety izy nareo eo amin'ny toerako e. Iza dia tavinareo hitaiza zanatra veto? Sylvia, petraha aloha ianao e. Marina fa naditra ny zanako a. Saingy efa niova izy e. Mamelany ny elony. Tsy vahaolana velively izao ataonao izao ka. Efa ranondraraka tsy azo rofina tsony e. Dia vao miverina avy nanao vola tantely ve nareo dia hisaraka sahady. Fa kilalao angaty fanambadiana e. Zao noho izy e. Apetraoreny hitandrenitra Sylvia. Ny togatranonareo efa nahoana teo anatrehan'Andriamanitra. Teo avela osim-baino lasa ratsy nataony tendry taloha ve? Raha ona mandalo reny ary hitanao fa nahitendry ry nefa niova e. Mahaiza mandivitra ry Sylvia. Marina fa mety makarary ny fonongam izany amin'ny maha-olombelona fa zao lay safidy tsara sy vady nataonareo teny ambony alitara azo mafy mba tsy ho ravy e. Tsy hainonga le hoe izay nakaman'Andriamanitra ahoa tsy ho saran'olombelona. Efa ianao sy tendriny eny ny vady teo anatrehan'Andriamanitra ry Sylvia e. Nareo nefa nitsofin'Andriamanitra rano. Marina k'izany teny lahatra izany a. Mijanona fa tsy misy tombontsoany ny fandehanana any e. Vao maika aza fa fahambaraka no azony eo. Betsaka ny tsy maintsy hiteny hoe tsy maina akory ny ravina nanana dia hisaraka. Tadio fa mety fitsapana eo amin'ny tokantranonareo mivady ane izao e. Raha izay toavina tsy misy tsinona tongavany teto an-tany ka raiso toy ny zanak'indry izy e. Aza mieritreritra be hoe zanany tariana zanany izao na taiza na taiza. Samy mihitsy aky Sylvia. Samy manana ny lasa ratsiny avokoa ny olona rehetra teo amin'ny fiainany. Fa saingy izao kosa taony nisy natsiaro tena dia niova fo. Betsaka mbola zavatra tsy fantatrareo ry zanako fa na lahatra aza ane tsy zanaka naterako koa e. Fa zanabadiko. Na ninona izao, io izy raisiko ohatry ny zanaka naterako ihany koa. Tsara ve no mama? Zany no izy e. Efa saika tsy hiteny an'izany ihany a. Zanaky ny rainao tany amin'ny vehivavy hafa tany ianao anaka. Ary izao no tezaiko izao. Tendry ihany no tena zanakay sy ny rainao. Efa nanafatrafatra an'izany rainareo fony fahavelony. Mba tsy ilaza an'izany aminareo akinanjo voatery tsy maintsy ny lasa ratsy ny rainareo. Izy moa iny efa nandao antsika roa taona izay. Marina ve zany ry mama? Andray? Eve tsy ianao no niteraka ny lahatra e. Nefa jereo nareo mianaka mifankahazo be hatramin'izay. Zokilahy moa
vao miteny ianao dia manaiky izay lazainao daholo. Tena valaketraka mahinao izany vaovao izany ro mama. Marina kanefa aza matahotra ianao fa tsy ampiovana inona amintsika izany. Lalina indray izany vaovao izany ka. Izay ny tantaranareo rakizy a. Ninona zavatra tsy nety nataondrainareo tany aloha dia noleferiko e. Noraisiko tahaka ny zanako naterako ianao ry lahatra, ary tsy nataoko nisy tombo sy alinareo amin'ny rahalahy. Ka zao no izy ry Sylvia a, mamelany ny eloko tendry vatinao e. Avelao ny lasa momba ny lasa, fa no avinareo ny banjino e. Tokantranonareo jerena fa aza vela ho simba izay lasa ratsy taloha any. Dia mba hody amin'izay aloha za mangana dada sy mama fa tena efa ela izay. Malahela ny taovina kely sahady azy izany. Nefa tsy afaka no taty amin'ny dada sy mama mihitsy raha nisy azy teo. Inona no lazaiko amin'izareo? Aleo izy ho any amin'ny rainy any aloha fa tsy vitany indranga. Olona be dia be ireo zareoko tsy hianatra sy karakarahan'iny zaza iny. Iza moa no nanapo hoe zandry ny vadin'ny Saoly tendry e. Saoly izay mpiara-mianatra tamiko fahiny. Sy napoiziko akory hoe efa nina tamin'ny tendry tany an-tranon'ny Saoly. Dia ireny ny zava-nisy. Oto ry dada sy mama. Tonga tsy nahatsona ianao ty anaka. Eto izao za vao very-hevitra hoe ahoana re no ilazana anao an'izao e. Fa misy ina ry mama? Maty anerainao anaka e. Fa maty ahoana? Fa manino ny dada? Dada! Efa tonga re mefa zanakao fa mifoaza amin'izay. Karaha izay anako. Efa lasa izy. Fa angamo tsy hoe mama no narary fa dada atao salama tsara raha ny vaovao henoko a. Sakany konge anaka nahita narary teto am-pandriny. Izy foana no nikarakara teto. Reraka izy. Niasa saina lava izao. Ary niakatra hatramin'ny tosi-drano dia izao nefara tamin'ny fahafatesany izao e. Avy izay ny nahazo andrainao e. Fa hono ahy. Dia ahoana no nahatongavanao taty anaka? Nalahelo anareo ary mama dia sanoto izao a. Ka efa voaratsy indray ny vataniko aty. Izay no anjarany. Izay ny anjara andrainao. Mahereza ary meva. Dada, dada, mandreava ianao e. Dada, neniko e. Tsy nahatratra ny farafofona ianao akory. Dada, mandreava ianao e. Efa eto angemy efa zanakao e. Okizay re anako, okizay fa efa vita. Efa tapotra. Tsy mandre ninina tsony izy. Vita ihany ny fandefenana ny tatary mama. Tsy mba nahatratra azy akory ty za. Okizay re anako. Efa tsara le venana ny maty. Ary avelao izany resaka izany ho any. Fa hono tia indrity ohatra ny toa lasa nahazo aina be mihitsy tany. Nga dia mampiadana be mihitsy izao asa andriko an'izao. Nga hita se mampiadana ry mama. Aiza no isy ampiadana izany e?
gaga daholo ny olona teny am-pandevenana nahitanao hoe iny ve le zanakareo vavy ny asa tany sy ny sisa izay tsy nanontany na nenina. Ny olona koa moa ry nendro aviana tsy hiteny a. Raha izao zany efa ny nahikely tonga taty dia tsy hiteny indray zareo hoe nijaly be atany sy ny sisa. Izay aloha dia marina e, ny olona tsy maintsy miteny foana. Fa izaho ry mama. Ahoana izay ry meva? Izany hoe tsy dia ahatra ela ty fa mba mamangy anareo amin'ny atin'izao fotoana vitsivitsy izao fotsiny e. Izany ve? Raha pitso dia hoy verina monjy ny asa e. Handray anaka, dia andeha sahady ve ianao? Kanefa ne dia efa mataonana ianao tsy taty e. Ary izao, ao anatin'ny fahoriantsika, mbola tsy navita fisasana akory azy. Dia sahanao ve ry meva ny hamela arehereto? Ny rainao ty efa tsy eto tsony e. Aleo fa andamina kely za dia aleoko aty mama dia miara-mipetraka tsika e. Izany mama. Ary aza malahelo fa tsy ela be akory izany e. Herinandro eo dia miverina aty manko anao. Indray are anako. Ary ny ty mahalasa sainanao ry lahatra. Tena lasa tokoa ny saiko ry Saoly ahy. Ohatra n'iza loatra ry izany tena reniko izany. Mbola any ve isa tsy? Ay, dia mbola zany foana ve ry lahatra ny ao an-tsainao a. Efa i mama re izany ny tena reninao dia inona indray no jerevanao an'izany a? Iny, mama nefa reniko e. Saingy mitaiza fotsiny izy. Fa tiako fantatra hoe iza marina ho aza ny tena reniko izany. Ka iza ary no alalan'izany eo aminao ka? Dadanareo iny efa maty. I mama ve ndeha ho anontanianao an'izany eo? Tsy mety kosa e. Tahaka ny hamofo tamandry ianao raha anontany an'izany amin'ny mama. Inona izany resaka reo ato izany rakizy a? Mandroso rery mama. Tsy izany rery mama fa... Oka izany ho a. Ianao koa. Isotro kafe ve mama e? Fa misy inona fa toa hafahafa nge nareo roa izany e? Tsy isotro kafe aka. Ohatra nisy zavatra saika ho resahany lahatra teo ka. Na ninona ary izy ny tohananao fotsiny ry Saoly a? Tsisy ninina ho a fa mama koa. Misy ninina mihitsy ka. Fantatro tsara re nareo ry zanako e. Aza mody manamboatra fihetsika sy ny sisa eo a. Lazao a. Angena fa tsy maninona e. Mifona ry mama raha ohatra ka nitenao n'ity zavatra ity a. Mba saika anontany aho hoe efa hitanao ve izany tena reniko izany taloha? Ay ve izany e? Izay ny ianao izay ry lahatra. Efa miteny ianao fa zavatra tsy tokony ho anontaniana amin'ny mamy izany. Tsy maninona re ary Saoly a. Fa aza matahotra ianao. Zony lahatra raha teo nge manontany an'izany e. Fa izao anaka, raha izay reniny teraka anao aloha tsy fantatro a. Na mbola any izy na tsy. Indray mandeha niseho tamiko ihany izy dia tamin'ny fotoana ny nanaterany anao teto amiko e. Tsy haiko anga fa toa hoe anaraka Maorisianina izany izy. Rainareo koa moa efa niova taty aoriana ka izay sary mombamomba ny reninao aza dia tapitra ny dorany teto anatrehako daholo. Ay ve? Aza matahotra ry mama fa tsy hamerina an'izany fanontaniana izany intsony aho. Ianao ny reniny kolokolo sy nitaiza ary na lehibe ahy e. Tsy toy izao ny zaratra teo ianao ry mamy. Ka dia misaotra anao be dehibe ho ela velona ny ianao. Ny tompo mbola ombanao hatrany. Izany aza ilay tena reniko vita ny nandao aho. Misaotra ny tompo fa nomeninao e. Mankasitraka ry mama.
Andehana salambary tendry aloha fa mba jerijereo ilay zaza sao taitra rery ao am. Ay, ka sao dia ampiako ary ndry anasa lamba dia mba vetivety amin'izay e. Izy ve dia ho taitra sady fa tsy voateo ny natory e. Ay, avy ary dia zaho mikosika dia ianao manakopany e. Mety izany e, ndao ary. Ary manino reto navahana ohatr'izao? Ka reto ny akanjo fotsy fentintsika telo mianaka amin'ny vavakako. Tsy azo akambana amin'ireo jeans-ndreo fa sao miofo. Ay ve misy an'izany koa e. Ary sao dia izany ikosika dia indry manakobana ary e. Diny tsy dia mahazo manao raharaha be amin'ity mitondra voky ity e. Tsy manina re izany fa tsy mety koa ny ilay mipetraka be fotsiny eto e. Ary alefaso ity sasalama fa lozantsika amin'ny fanditra eto indray moko. Taitra eo ihany ny toavina kely e. Alefaso ary e. Zaho mikosika dia indry manakobana. Ndry reto izy mivady mifankaty tsara ery. Ohatra ireny tsy nisy olany ireny ny tokantranony. Soa ihany fa tovovavy tsotra kolo Silvia e. Ary manana an'Andriamanitra fa raha olo-kafa aloha tsy mba nanaiky an'izao e. Dia mitovy mihitsy ny fiainana mianaka. To tiany to ihany toavina kely ary ny raisiny ohatry ny zanany mihitsy. Vita somatsara ihany ty soratra izay marina. Samy sahirana koa moa izay ka tsy navita mariage. Mamaraha teo koa mbola andraikitro tanteraka noho izy efa lehibe. Ary nga tsy andeha tsena ary meva fa toy lozandriko mitanaka eto andavarangana eto fotsiny a. Ndry andeha mihitsy ary mama. Dia mamalakilaky re anaka fa tsy efirava ve izay vadinao a. Imenimeneo izy raha tsy masaka ny sakafo a. Indrery mama. Lasa vetivety aloha. Ny vary nefa natainy koa e. Dia majerijereo sao mahay mandrapiveriko ry mama. Indrery meva. Ary ndanaingana re. Soa ihany aloha fa mba tsotra ny vadandry ity a. Tsy nila vaniny mihitsy nipetrahako ato aminareo. Izy raha teo moa toka amboto tsy manana ray aman-dreny ka ohatrany hoe zarany aza mba eto solony ireny. Tahaka ireny zaza tsy ampy fitiavany ireny ity izy. Ary alolo hijery an'izany vary izany efa so may aoko no. Ay, manatsotra ny torana be ne izany lamosiko izany e. Tsara kosa izany sakafo mikarakarainao izany ry meva. Tena mafilitra dia mafilitra ko ny sira raha teo mba atonony tsara. Vadiko ve dia tsy ho karakaraiko tsara e. Nataoko mafilitra amin'ilay tiavanao azy tsara mihitsy io rery malala. Sady ianao ne olona miasa mafy e. Mila tohanana tsara e. Ay, ianao koa izany. Misaotra indrindra ireny amin'ny fikarakarana. Izay raha teo ne no nanambadiako anao e. Hoe ataonao mpahandro sakafo ve? Aiza kosa dia eo atao mpahandro sakafo e. Fa mba ny fifanohanantsika ny zava-dehibe e. Ary eo aloha ianao mazoto homana ary. Ary azafariana be eo fa tsy dia tara fidirana eo ianao a. Efa ho amin'ireny izao e. Misaotra indrindra re a. Ao fa hohaniko malaky ty dia anaingaka. Ary lasaiza aloha mama teo e. Lasa nitsotrotra ny ampandriana any izy teo ngambaka. Ay, mampamangy ao aminy ao ary fa lany koa ty ny sakafoko. Izay fa lasa e. Mazoto? Lasa izany ianao. Iny ary mazoto ny vady malalako. Mazoto Jackie a. Tendra, tena tsy mety salama mihitsy ny toavina kely e. Aiza ve dia tapabola antsika mbola aty amin'ny hopitaly ety foana. Azakivy amin'izany aky Silvia. Hitan'ny tompo io adintsika io e.
Ary so mba ilazana ihany ary ny reniny amin'izao izy tsy salama izao. Fa tsy efa atsika sy ianao ve izao ny ray aman-dreniny ka iza indray no ilazanao eo e? Ny tena reny niteraka azy re a. So mba ilazana ihany izy sao dia hananantsika tsiny eo raha maninona eo toavina kely am. Fa maninona re ianao mandefa fisainana be tahaka izany e? Tsy mety izany fa izay mahazo azy eto dia atrehantsika na inona. Indray arako. Mba tsy hananatsiny any aoriana amin'ny mantsy ny tenenako an'izany fa tsy hoe inona akory. Tsy matapaka an'izany ary Sylvia fa aleo resahany zokilahy sy romama. Sady za koa tsy te hifanatry tava mevy intsony e. Sao dia hiteraka zavatra hafa indray ny fiaonana aminy. Ka matoa maniraka anao ne dia efa matoky anao ahy e. Sady za koa nge tsy manana larana finday ifandraisana aminy intsony e. Fa aleo sa olo no iresaka aminy any. Indray ary. Io re mba tsy homeva ry Saoly fa tsy manaiky mihitsy Sylvia fa aleo nilazana izy amin'izao toavina kely tsy salama izao a. Ay, andraso fa ato amiko ato ny nimero findainy e. Zay eny fa maneno. Allo? Eny tompoko? Mba afaka mahazo any meva ve azafady? Meva? Tena tsy eo izy izao fa mety afaka mimetraka afatra ve nareo dia ampitaiko amin'ny fotsiny e. Fa iza marina aloha raha tsy mahadiso e. Namany meva re tia miantso tia. Nafatra azy raha mba afaka makeny amin'ny hopitaly izy fa marary mafy eny toavina zanany e. Maninona tsara? Zanany? Zanany ahoana? Fa izaka iza mandray finday izao azafady aloha? Za ihany ty vadiny. Fa zanany ahoana moa? Ay efa nanambady izy e. Mialatsiny indrindra tompoko raha izany. Mba sevatsony fotsiny ty laharany ty raha tonga eo izy azafady fa maika dia maika tompoko ny ilana azy. Zay fa veloma tompoko. Allo? Tapaha marina. Olona diso nimero ary ve le olona teo sa ahoana? Nefa ane dia mahafantatra tsara ny anarany mevy e. Dia zaza izy zany salama izany. Toa hoe toavina izy teo. Aleo anontaniako any mama hoe Mama! Ahoana izay Zakia? Tsy zany aho fa nisy olona niantso teo e. Dia nanafatra hoe mba makany amin'ny hopitaly aingana hono meva fa marary zany toavina zanany izany. Fa angamo meva efa niteraka e. Zay magaga eto hoe olona diso laharana ve sa ahoana? Ary nakaiza moa izy teo e? Asa indray izany anaka. Lasa niantsena izy teo. Mety olona diso laharana natsoina tokoa ngamby izany ka. Nareo mivady izany mbola tsy niteraka e. Zanany aiza? Olona hafahafa koa izany. Ngamba olona mampiady re izany sa olona migafy anareo fotsiny a? Aiza koa nisy an'izany tampotampoka eo. Ary andraso hoe nizay miakatra izay ny ianao. Aleo dia rehefa tonga eo anontanitsika e. Reraka zany izy mianaka. Telo mofinareo ano e. Manahatra koa ane nao tany an-tsena tandry mevy. Zay ve ianao vao tonga? Ka tsy hitako ange izay atao laoka e. Fa inona izany nentinao? Raha fitoto. Ay dia mbola niandry an'ity ny fitsiana tamin'ny laona. Endre voalazanao mihitsy. Fa zao ry meva, nisy niantso ny findainao teo. Marary mafy any amin'ny hopitaly hono izany toaviny izany ka mila anao makany aingana dia aingana.
Iza tsara hoe? Dry, fino ty mataitra anao tampoka teo e? Tsy izany fa gaga fotsiny aho hoe iza kosa izany. Ka izay koa ary ne mbo gaga hoe zanaka hono izany e, arak'ilay tenin'ilay niantso teo, ary tena marary mafy ilay zaza ka mila anao aingana hono. Fa inona aloha ny tian'ilay olona tongavana amin'izany ry meva? Tsy misy azonay mihitsy izany teny izany na ny kely aza. Losy ity marina fa izy eto no lasa ratsiko izay nafeniko. Dia sanatria ve ka toavina marina izany marary any amin'ny hopitaly izany e? Dia inona re no lazaiko e? Dia inona nambarako mama sy Jackie? Meva, ianao ne no antaninay e. Toy ilozanao midanaka fotsiny eo. Valio ry meva, inona izany rehetrarehetra izany e? Mama, tsy fantatro izany. Aiza larana niantso teo izany hoe jereko? Aleo averiko atsona. Io hoe tena laharan'ny findayan'ny Saoly ity. Dia inona no lazaiko amin'izy mianan-keto? Aleo rangahy tonga ty andeha dia hita eo a. Fino ty mamaky anao ry meva? Meva? Meva, to lasa fotsiny tendry e. Hafahafa zao zavatra rehetra izao ry mama. Ianao ve manafinamiko sa meva? Tsy misy idirako momba an'izao ry Jackie a. Na za koa aza mba tsy mahalala toanao. Fa marinana ve zao sa fansorapotaka e? Tsy ataoko vita moro izao ry mama. Ka inona ary ny ataontsika eo e? Sa andeha arahana any meva? Jackie a, fandeha ho aiza ianao e? Hiaraka aminao any ve za e? Jackie a? Mandreraka kosa ny zava-misy eto izany ka. Aleo aloha izany dia hiodina kely any ambadika mihitsy hanala fahasorenana. Tandremo sa manaonao foana any ianao Jackie a? Jackie a? Za ay e. Avelao andeha. Aleloha hiazakazaka malaky fa sao dia hanenjika eo ireny. Sepitra izany, sady manefika pera teo. Malahelo anjanako aho e. Fa marary inona ry izy? Tsy maintsy hitseranao aho zanako a. Ho avy any aho, ho avy any neny. Aisaka izany zanako marary izany Saoly a? Ao izy e, mbola ho famelomana ianao kia. Nataonareo inona ny zanako e? Sa rehefa lasa dia tsy nirarahinareo tsony koa izy? Milamina aloha ndriry meva. Tsy manaky an'izao e, nataonareo inona fotsiny zanako? Tsisy naniry azy arary anie eo e. Tsy miala aminareo a? Tsy vita moramora izao? Milamina aloha fa ety amin'ny hopitaly anie tsika izao e. Sady izay ndry ihany anie namela sy nandao ny zanak'indry e. Tsy te halala an'izany aho fa any am-pôlisitsika no mifankahita. Aiza ve dia mba fondrianinona ny indri no narinany amin'ny olona ny zanaka? Tsy miala aminareo raha maninona izay zanako izay a? Sady izao koa dia vitanao ve Saoly ny antso tany amin'ny vadiko tany? Ka aiza moa kiny alalako efa nanambady ndry a? Vehivavy tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ianao ry Saoly a. Ndry mihitsy ny tena tsy matahotra an'Andriamanitra e. Efa manambady izany ndry dia maninona na fenindry amin'ny vadindry hoe efa niteraka ndry? Mba mety ve izany amindry? Inona nefa ny idirandry amin'ny fiainako e? Io lasa ratsinareo taloha ihany ny manimba ny tokantranonareo. Efa izany ny saika narava ny tokantranon'ny Sylvia sy Tendry, dia mbola ataondriany amin'ny tokantranon-dry koa. Naninona raha tonga dia nitsorona amin'ny vadindry ny famarinana e? Aza izany tsika fondry eto a? Aiza fotsiny ny zanako fa tsy te halala an'izany a? Mbola tsy mahazo mitsidika azy tsika e. Efa miteny indria fa mbola ho amin'ny famelomana aina izy. Vavaka izao ny tokony ho ataontsika mba hasalama azy.
ivoahany ao amin'io trano famelomanaina io. Sanako, mbola veriko amindriany raha maninona ny sanako, tsy afa mialonareo sy tendry. Tsisy tompony apitsaka itsika Armeva, andao hivavaka itsika. Izay fa olana tsara indrindra. Ndao mba miovaha amin'izay indri, manaova mety sy marina amin'ny sisa rehetra, ary atoloran'i Jesosy Kristy ny fondry mba endriva izany lazaiko izany atoloran'i Jesosy Kristy ho an'ny fondry dia izy no hamafa ny heloka vitandry rehetra. Izany Armeva. Nanenenoka kely lasako, lasa ratsiko e. Raha mba tsy nanaraka ny ditra ny tendry taloha zao tsy mba niteraka tsy nanambady ohatr'ireny. Indrisy lasako, lasa ratsiko, tsy azo iverenana tsony. Mba ahoana ho tsisy mivadiko raha mba mahafantatra ny marina rehetra. Itoy anafina amin'ny any ave sa hoe ahoana? Dia ahoana koa sisy re mamy aika mefa efa miteraka. Iny any meva fa tonga tokoa ry Sylvia. Toavina kely ary mbola ao amin'ny famelomanainao. Mbola tsy fantatra na hanao ahoana na hanao ahoana. Tsy vitako ny fanatritra tavan'ny mevetiko aleo aloha izany ngamba hitady lalana andeha dia ianao no fampiresaka aminy eo e. Tendry fa ho aiza ary ianao e. Izay fa aleo aloha izany dia sady mila mitongam-bavaka koa ny zanantsika. Ahoana izay zanako ao izay ry Sylvia? Manahoana ny zanako e? Mivavaka ireny ao mafisina Armeva. Mivavaka aza mitsahatra hoy ny tompo ao amin'ny Tesaloniana voalohany 5:7-7. Ary izy ireny olona anankiroa tamin'ny makaty ireny ry Meva. Fantatry indringa ireny. Hoe marina, tonga ty ihany ny vadiko sy ny reniko. Ay, mamanareo sy vatindry izany reto tamin'ireto. Ina kiry Saoly Meva, fa ahoana izao? Laza ao amiko ny marina rehetra angana. Taperiko eto ny hainao Shakia, mitonino ianao e. Oka re Shakia, fa ahoana ary ty herisetra ty? Tsisy milama zany eo e. Mpamitaka ny zanakao. Marina ve retsy ry Meva keliko efa niteraka tokoa ndry ary zanakindry izay toaviny izay. Endrery mama, tena sany mihitsy marina, tsy taiko nafainina tsony ty lasako e. Lasa ratsiko. Dia zany nafeninao hatramin'izay. Ampy atsara izay ry Meva. Androany nahitanao afarany. Veloma ianao. Shaki malalako. Aza tao ansandre ahy e. Miferena, mifona resay e. Andriamanitro, mamelany eloke. Mifona ny amin'izay fahotako rehetra nataoko. Ay tsy olo lalako amin'ny hoaviko sise. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ny lasa ratsiko. Ny lasa ratsiko. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Tojora-pisandrantana no lahatra. Ny rina lalao Estera no Saoly. Tsinjo mampiona no tendry. Ialalan'i Kristy no reniny lahatra sy tendry. Valerira Zanajatovy no Meva. Fitiavana ravaky ny hena no Sylvia. Miriam Malalany avy no reniny Meva.
fitiavana Rasolo Arjao no Zaki. Ny lasa ratsiko hoy ny lohatenin'ny tantarantsika teo, ny omala ny fiainana, ny fono faharatsiana. Inona ny tao ambadika ny lasa ditra, hadalana, tantara ratsy isan-karazany. Amin'ity tapany faharoa ity dia fampitodiana antsika ho amin'ny voalohany indrindra aloha fibebahana marina raha toa ka nisy lasa ratsy no tanterahana. Fibebahana marina. Ary ny anankiray faharoa dia ny hitandremana amin'ny ho avy. Ny omalan'ny fiainana tokoa dia toy ny aloka mamela dindo ratsy eo amin'ny fiainana ankehitriny sy ho avy raha nisy ny fahadisom-pamendra, raha nisy ny tsy nety izay ny tanterahany. Tokony bebahana nefa ireny. Raha mandinika sasy ianao, nanahoana ny lasako? Raha teo ny tantara tsara izay efa niainantsika tao amin'ny lasantsika, arahaba soa arahaba tsara ndere ho tohizana ny soa tao. Fa raha misy kosa fahadisoana andeha hifonana eo anatrehan'ny Tompo, hifonana mety eo anatrehan'ny manodidina. Fa ny zava-dehibe eo anatina fibebahana dia ny fiovana tanteraka. Fiovana tanteraka. Hoy ny Romana 12:10, ny andiny faharoa hoe miova fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe amin'izao sisy izao dia ny sitrapon'Andriamanitra no atao ary mila fiovana. Tsy hoe satria efa lavo ary angady aleo vao maika hisy tetakato dia sanatria mafimafy kely ty ohatra ity anoharan'ny Baiboly azy moa hoe ny kisoavavy efa ny sasa hozy izy miverina mihosi-potaka indray ary ny amboa no miverina amin'ny lohany. Raha ny zavatra efa ratsy izay ny tanterahana tany aloha ditra adalana, mety hoe fimamona, fitsangajangana, fakafizana fafinaretan'ny nofo sy filan'ny nofo dia tsy tokony hiverenana intsony ireny. Tsy tokony hiverenana intsony fa ny olona atao hoe mibebaka marina tokoa dia tsy mamerina intsony ireo tsy nentina atao. Toko tapaka, vilany mitongilana izay tsy mety harenina. Hoy ny fahendrena malagasy. Ny tenin'ny Kristy ato amin'ny Matteo 4 ery amin'ny andiny 7:10 dia manambara amintsika hoe mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Raha sanatria moa tsika mbola ao anatin'io ditra sy adalana ataontsika sy tohizantsika io no tapitra ny fiainantsika dia mba ho aiza moa tsika? Azo antoka nefa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay io anie tsy voatery hoe miantitra efa mba vahoana-pahafatesana no indaosin'izany fahafatesana izany. Eritrereto tamin'ny reniny meva izay hoe tsy salama, tsy nilay reniny indray no lasa fa ny rainy izay toa ohatry ny natanjaka teo anilany. Ary hitantsika etseroa ireny loza-pifamoivoizana samihafa ireny fa na hatramin'ny tanora vao eritreriny aza ao anatin'ilay mankafy fiainana iny tsy mana-po akory, tsy mandalo ao an-tsainy akory angamba izay hibebaka kanefa dia ao anatin'ny indray mpimatsimonjy. Izay ny nataony vita fa dia lasa any amin'ny varo tsy mifody. Ka dia izay mibeba manoloana an'ireny lasa ratsy ireny. So dia mbola tsy nifona antsika teo anatrehan'ny Tompo ka mahatonga ozina mitambesatra eo amin'ny fiainantsika. Ireo fahadisom-pamindra nataontsika tany aloha miverena amin'Andriamanitra, mifona amin'Andriamanitra. Ny elon-kibaboana anie no moderaziny. Malagasy aza manana an'izany fahendreny izany. Maika moa fa
raha iverina ianareo dia ho raisiko indray ho ilay Andriamanitra be fitiavana amintsika ary manatevina ny Jeremia toko 1:7 izay fitiavana mandrakizay no nitiavako anao izany nampaharetako famindrampo anao na dia efa nisy zavatra tsy nety be aza teo amin'ny lasanao dia mbola vonany andray anao Andriamanitra raha mety ianao amin'ity anio ity ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra hibebaka. Teboka anankiray faharoa ho resantsika ato anatin'ity lesona amin'ny fandaharana baiboly kolontsaina ity dia tsotra fotsiny tandremo lahy ny ho avy tsika tandremo no ho avy sarotra ane matetika ny mamafa ny lasy eritrereto fotsiny ohatra ny tendry sy meva tao anatin'ny tantara iny tao anatin'ny fahatanjana ny ainana tao anatin'ny ditra ny ainana tao anaty fitsangajangana ary tao anatin'izany ny zaza bevoka raha zazavavy ary dia tany samy tany dia taty aoriana na ho an'ny tendry na ho an'ny meva lasa nandravany fiainan'izy ireo ange ilay fahatsoana ny tanterahany tany aloha nanjary nanakorotana iny fa na dia efa niova izao azy tendry dia saika naharavany tokantrano mihitsy ny fisian'iny tantara ratsy iny hoe kay izy efa nananjanaka tany akafa ary nanjary vesatra ho an'ilay ankohonana vaovavoana orina satria dia zaza no natotany sasany tao anatin'izany ka dia mba tsy hanenenana re mba tsy hanenenana ry tanora namako ry tanora zandry mety misy ihany koa angamba mety zoky mba tsy hanenenana dia andeha aloha andinika tsara melohany anatotosana zavatra iray fa tsy entiny ny foky taitaitra na entiny ny kimaimaika fotsiny fa tsy ahitana ny fahatsarany ao anaty an'Andriamanitra raha vao entiny izay taitaitra sy kimaimaika izay tsika izay ny ilay hoe dia tany ilay anankiray ilay hoe dodiana ny aoriana fa jerena ny eo aloha ny lalana ny tsy asin-dratsy aneo no mbola hiverenana ny ampitso ka raha ianao ihany no manisa ratsy eo amin'ny fiainanao dia mampalahelo fa mandrora amin'ny tsy lany ary toa mamato teny raha tsy ataony ery afaka loza miantony ka raha anao ihany ve tsy aleony soa ny atao ny soa ireny no atao fa tsy ny ratsy izay mazanak'Andriamanitra antsika nareo tanora fa dio mihitsy tia firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana ity mampanaonao foana io ary potika ny ilay fiainana rehefa avy eo firifiry ankehitriny tovolahy kely vao 14 taona 15 taona dia efa niteraka taman'olona sahady ary dia tantara izahana fenina fotsiny dia avy eo mandeha eny ny fiainana rehefa tonga ny aneriana mipongatra eo foana ny ilay lasa ratsy dia hitanao amin'izay anorina fiainana ihany fe dia ny ratsy aleo fehezina mihitsy tia filana raha nofo ity mba tsy tetateta alohan'ny fotoana fa izany firaisana ranofo izany natao ho an'ny olona nampiraisin'Andriamanitra ao anatin'ny fanambadiana vita mariazy no hamasinina ara-dalàna teo anatrehan'Andriamanitra izay ihany tsy any akafa ary ndraindray moa ilay tantara ratsy dia mbola mitohy ho an'ny sasany satria dia na efa manambady izao aza dia maninona mbola manitsakitsabady mbola makaiza mijery vehivavy hafa na manao tantara ratsy amina lehilahy hafa any ivelan'ny tokantrano dia rehefa avy eo mipoitra avy any misy zavatra hafahafa ny lasa miseho dia potika ny tokantrano ary nen'ireo ray aman-dreny mety vita ihany fa nen'ilay ankizy ao aoriana lasa fiainana tsarizary ary lasa tsy vanona ny taranantsika malagasy fa aokisika mba tena anana toe-tsaina tsara eo amin'ny fiainana tsy hanaonao foana aharitra fakapanahy mba tsy hanoratana tantara ratsy izay ho lasa ratsy anamarika ny ho avy ary
anavandra amin'ny ankehitriny aza iny trangan-javatra iny. Tsisy an'izany voatery aditra izany e, tsisy an'izany voatery anaonao foana izany. Ary io tsy voatery tsy maintsy hoe anana lasa ratsiny avokoa, mety tsy marina tanterak'izay. Tsy voatery anana lasa ratsy be ianao. Hoe tena za tamin'ny lasa koa tena nanao an'izao a, tena nanao an'izao, tena nanao an'izao, tena nanao an'izao. Tena hoe ireo karazam-pahotana rehetra ve? Tsy voatery hoe izany. Ekena fa tsy misy marina amintsika na dia iray akory aza, fa mety nisy zavatra fa mba maivana rehefa mba hoe manana ny tompontsika. Ka dia amin'ity anio ity ary atolory ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpopana mety ataonareo izany. Arak'ilay Romanina 12:1 ka dia masitory manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra fa izy ihany ny tompon'ny tantara, izy ihany no afaka mibaiko atsika amin'ny fihetseham-po rehetra, amin'ny ataontsika rehetra, ary eo an-tanany no avintsika manontolo. Antenena fa nisy noraisintsika tamin'ny tantarantsika teo ny lasa ratsika, ary mety tsy anisan'ireo voatonona tao anatin'ny lesona anankiroa teo fa mino fa nandray izay tandrify atsika avy isika. Averiko ihany tokotapaka vilany mitongilana izay tsy mety arenina. Mankasitraka anao indrindra manaraka mandrakariva nyity fandarantsika Baiboly sy Kolontsaina eto amin'ny radio Vavasoa, atolotry ny mpankafian'i Kristy atsika ity fandaram-potoana ato ho an'ny mpankafian'i Kristy amin'ny Baiboly sy Kolontsaina mivantana any amin'ny FKPMV Ankasibe ny alahady fetin'ny reny 7 Mey amin'ny 2 tolakandro. Io koa ny lundi de Pentecôte miavaka karakarain'ny FPK etsy amin'ny institution Master V Ankasina 67 hectares amin'ny 2 tolakandro ihany koa. Tongava soa amboarin'ny fandaram-potoana iara hitsangatsangana miaraka amin'ny mpankafian'i Kristy ho tahian'Andriamanitra avokoa tsika rehetra. Mandrapitafa tompoky lahy, fiadanana tompoky vavy. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio Vaovao Masoa, atolotry ny mpankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina.